La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Aorian'ny famoahana filohan'ny republika ny lalàna ahafahana manageja ireo arena azo amin'ny tsirarany dia azo atao tsara manomboka izao no mampiatra izany. Ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ho fampiarana ny tanitandalàna eto Madagasikara ny antony raha ny fanazavana azo. Tafapetraka ny lamina ho fiatrehana ny mety ho fiavian'ny aretina Ebola eto Madagasikara. Voadinika ihany koa ny fepetra anatiny ho raisina raha sanatrika misy ny marary. Hitondra voka-tsoa ho an'ny Madagasikara, indrindra ho an'ny Tomasina, ny famoahana ny drafim-panjariana sy drafim-pampandrosoana, ny lalana izay mampitohy Antananarivo sy Tomasina. Androany no nitodi-saina Tsianosy ny fivoriana faefatra momba izany. Maro ireo aina aman-jery sy gazety eto Madagasikara no sokatra tsy ara-dalàna raha nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Tato anatin'ny 5 taona farany tena nahitana tranga maro ka andraisana fepetra manomboka izao. Nivoaka androany fa Boris Johnson no lasa prime-ministre vaovao an'i Royaume-Uni ny solany Theresa May. Nanambara ny tenany fa isan'ny lahara-pahamehana ho azy ny fialan'ny firenena amin'ny vondrona Eoropeana. Ny adediry ireo fetrariary. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia aorian'ny famoahan'ny filohan'ny republika ny lalàna ahafahana manageja ireo arena azo amin'ny tsirarany dia azo atao tsara ny manomboka izany fampiarana izany manomboka izao. Ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ho fampiarana ny tanitandalàna eto Madagasikara moa no antony izany araka ny fanazavana azo. Rarisona Yandry. Ho fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ho fampiarana ny tanitandalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia namoaka didy tsy volana laharana hafa 7 sy 4 tsipika aotra 5 izay mangeja sy amerenana ireo arena azo amin'ny tsirary ny filohan'ny republika Rajoelina Andry. Didy tsy volana izay efa nahazo fankatao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Aorian'ny famoahan'ny filohan'ny republika io lalàna io dia azo gazana avy hatrany ireo arena ahiahina ho azo tamin'ny tsirariny. Ity didy tsy volana ity ihany koa dia natao hanampy ireo rafitra efa misy toy ny Bianco sy ny Samfinina hiadina amin'ny kolikoly. Ny voankazo filalàna io dia voalohany indrindra aloha izany dia ny hoe afaka manageja ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitsarana moa izany raha heveriny fa arena na fananana na zavatra azo avy tamin'ny alalan'ny zavatra tsy marina io zavatra io. Izany hoe ataontsika hoe gijaina aloha izy izany mandra-pahitana ny marina dia rehefa avy eo izany raha ohatra ka tena hita fa tena hoe vokatra azo avy tamin'ilay tsy fanarahan-dalàna marina izy io izany dia afaka tazomin'ny fanjakana tsy averiny intsony izany amin'ilay olona izay fantatra fa voaheloka nanao an'izay ataontsika hoe kolikoly na famotsiam-bola na koa izany ataontsika hoe amin'ny fampiroroana iraisan'ny pirenena izay. Nambaran'ity pahalalana ity ihany koa fanambaran'ny ACC fa tsy tokony hanana ilay ambara hoe effet rétroactif ity didy tsy volana ity. Raha jerentsika izany ny ataontsika hoe didy na fanapahana na voaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mahakasika anazy io dia ny ekeny daholo moa izany ny votoatiny io didy tsy volana izay mitondra ny lalàna io fa nilaza fotsiny izy izany hoe tsy tokony manana ataontsika hoe effet rétroactif na hoe miatra amin'ny raharaha izay efa nandeha teo aloha io zavatra io izany ataontsika hoe io lalàna io fa miatra manomboka amin'ny andro na moandro filohampirenena azy. Raha tsy ahivana ny taona 14 ity lalàna ifezana ny arena azo amin'ny tsirariny ity no efa nampandalovina teny amin'ny anteny meram-pirenena saingy no heverin'ireo solombavamboaka tamin'izany fotoana izany ho tsy amehana izany ka tsy nolaniny ka nahatonga ny filohan'ny republika Rajoelina Andry nanao izany ho didy itsy volana.
Fatafapetraka ny laminasa ho fiatrehana ny mety fiavian'ny aretina Ebola eto Madagasikara. Voatinika ihany koa ny fepetra anatin'ny horaisana raha sanatrika misy ny marary. Yves Richard. Ankoatra ny fanaraha-maso entitra ny fidirana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny seranatsambo sy serana amin'ny mpiara-manidina, takiana amin'ny toetra ra isokajiana ny aretina Ebola ankehitriny, na ny urgence de santé publique mondiale, napetraka ny laminanatiny ho fiatrehana ny mety ho fiaviana izany, izay farimbonan-dreo mpisehatra isan'ny tokony. Nametraka koa tsika ny fanafody ohatra ka misy zany zavatra zany any amin'ny toerana rehetrarehetra voalazako teo. Fa zava-dehibe indrindra dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny tokony mail daholo ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mahakasika ny hoe raha ohatra ka misy zay trangan-javatra ohatran'izany fa tsika kosa efa mivonona sahady ny amin'ny hoe raha ohatra ka misy trangan-javatra ohatran'izany dia hôpitaly aiza no ndraisana ilay olona, inona no tokony natao, ary ny fanjerena tamin'ny anio ty ny hoe ohatrohatran'izao daholo ny fomba ahafahantsika mandray ny andraikitritsika zany ohatra ka misy zay. Raha mahery ny 700 amin'izao fotoana ny matiny ity aretina Ebola ity tao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, mbola tsy misy tranga mampiaya momba izany eto Madagasikara ankehitriny. Na izany aza, nanamafy ny fahavonona ny atrika izany ankilan'ny fitondram-panjakana, ka androany no tontosa tetsy mahazo ariva ny fihaonany ho fisorohan'izany, no tarihan'ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta niaraka tamin'ireo mpisehatra momba ny fahasalamana. Isany koa herinandro ny fizaharana ho fiatrehan'izany ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Fa hitondra voka-tsoa ho an'ny Madagasikara, indrindra ho an'ny Tomasina ny famoahana drafim-panjariana sy drafim-pampandrosoana ny lalana izay mampitohy Antananarivo sy Tomasina. Androany no totosaina tetsy Anosy ny Fivoriana faha-efatra momba izany. Michel Arnarzon. Mifandray tanteraka amin'ny vinany filohan'ny Repoblika ny fanatsarana ny tanàna ny Toamasina, mitohy miandalana ny famoahana ny drafim-panajariana sy ny drafim-pampandrosoana Antananarivo sy Toamasina na ny projet TATOM développement de l'axe économique Antananarivo Toamasina Madagasikara. Tetikasa izay mifampitoana amin'ny fantarana ny seranatsambo ny Toamasina. Ny zava-dehibe dia ny hoe nananana plan d'urbanisme directeur fa ny fampiarana an'izay ihany koa, ka le fampiarana azy zay no tena ilana n'ilay vina. Matetika tsika manana plan d'urbanisme nefany tsy misy fampiarana azy amin'ny alafina tetikasa fampandrosoana ny tanàna. Isan'ny zava-dehibe ivoaka eo ary irina ivoaka eo dia ireo tetikasa maika izay eritreretina hoe hanova tanteraka ny tanàna raha ohatra ho ampiarina ireo plan d'urbanisme ireo. Isan'izany ireo lalana mampitohy ny Antananarivo sy Tomasina, ny fanalebiazana ny fanaovana tanàna vaovao eto Antananarivo sy any Tomasina, ary ny lalana manodidina ny tanànan'ny Moramanga izay fahitantsika teo fa efa anomboka ny lalana fanamboarana ny lalana faha-efatra amby efapolo. Mirafitra manaraka ny mahazava-dehibe azy ireo tetikasa mivondrona ao anatin'ny TATOM raha ny fanazavana izy ireo. Manaraka izany ihany koa ny fitadiavana famatsim-bola amin'ny fanatanterahana izany. Toy an'ny fandaniana an'ity drafim-panajariana ifanany Antananarivo sy Tomasina ity zany sy le drafitra fanatsarana sy fanajariana ny axe économique iny dia ny mazava ho azy ny fitadiavana ny totsika hoe ny enti-manana anatanterahana tetikasa. Fa ny ankoatran'izay zavatra tena tsy maintsy apetraka ihany koa dia hoe le lamina rafitra ara-panjakana izay entina hitantanana sy anatanterahana ireo toy an'le asa, le planification vita zany le drafitra fanajariana dia avy eo hiditra amin'ny fanatanterahana dia tsy nieritreretana hoe ny enti-manana vola zany mazava ho azy, tsy nieritreretana hoe ahoana ny fomba natanterahana azy satria misy tsy maintsy lamina apetraka izy. Dia izay no mahatonga anazy hoe anisan'ny zava-dehibe ny entiny ity tetikasa ity io lamina ara-panjakana io. Voasokajy ho avokafoky ny toe-karen'i Madagasikara ny faritry Toamasina raha ny fanazavana. Izy vokatra azo tsapahitanana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ny famolavolana ny drafim-panajariana sy ny drafim-pandrosoana Antananarivo sy Toamasina. Ny tombony lehibe ho an'ny commune dia fananana n'ilay drafim-panajariana. Io drafim-panajariana io zany
no fitaovana hoentina anatanterahana izay zavatra tio kasaina zany ary mba voapetrapetraka io daholo zany a zay mety ho fampandrosoana ara-ekonomika ara-sosialy indrindrindra eo amin'ny fotodrafitrasa zany ny commune misy anay suburbaine raha teo moa zany a ataoko hoe fehikibo na ceinture ny Tamatave ka mivoahan'ny Tamatave sady mampitohy ny Antananarivo sy ny Tamatave ataoko hoe fiovarana angamba dia no fisiany fotodrafitrasa afaka andray an'ilay vokatra avy any aminay ambanivohitra ary andefa ilay vokatra koa zany ho any amin'ny tanan-dehibe satria avy any amin'ny commune misy anay zany no ataoko hoe mamatsy an'io Tomasina io zany. Nototosaina androany tetsy anosy ny fivoriana fahaefatra sy farany ny Comité national de pilotage amin'izay famolavolana ny drafim-panajariana sy ny drafim-pampandrosoana Antananarivo sy Toamasina izay. Fivoriana izay niarahana tamin'ny ministera ny fanajariana tany, ny asa vaventy ary ny toeram-ponenana sy ny JICA, Agence japonaise de coopération internationale. Fahovitaina mialoha amin'ny fitaopavaratra izao lalam-pirenena RN43 izay mampitohy an'ny sambaina sy faratsoa ity lalana ity izay mampitaraina ny ireo mponina indrindra. Ori Flora. Isan'ny nampitaraina ireo mpampiasa lalana indrindra fa ireo tantsaha ny faharatsy ny lalam-pirenena izay mampitohy an'ny sambaina sy faratsio Ambohibary sy ampetsapetsa antsoina hoe RNS 43. Tsy afaka namoaka ny vokatra ara-dalàna araka izany ireo tantsaha noho ny faharatsy ny ity lalana ity. Tafakatra amin'ny 2,4 isan'olona ankilana ny sarandalana. Ny vokatra ireo tantsaha izay mikatso noho ny faharatsiny ity lalana ity teo aloha. Ny tena olana zany ny fijalinana imponina zany ny tena marina dia faharatsiny lalany. Ambohibary sambaina, faratsio. Amin'ny lafiny rehetrarehetra zany resaka sosialy zany ny tena marina dia mitraika ao aminay daholo zany vahoaka majinika ny fitraikany lafiratsiny amin'izay. Misy ny fijerevana ifotony ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity ary ho vitaina mialoha ny fotoam-pavaratra zao ny fanamboarana ho famahana ny olona ireo mpampiasa lalana indrindra fa ireo tantsaha. Raha ny tena marina aloha dia efa elaela ihany izy teny no tokony mpaka teto faratsio zany saingy hita moa tsy fahampian'ny fitaovany zareo izay tompona andraikitra teo aloha fa amin'izao fotoana izao zany efa nanampy izy ny fitaovana satria ny tena kendrena mantsy dia tsy ho tratra amin'ny fahavaratra amin'izao endriny izao ty lalana ity satria voatery mihodina ny Antananarivo ny vahoaka ny distrika amin'ny faratsio zany izay no tena ialana zany. Raha lalana tokony ho 100 kilometra ny atao lasa 300 kilometra mahery dia eritreretintsika amin'izany ny fahasahiranana. Faharoa manarak'izay tena ngezabe satria ny lalana rehetra izay mampitohy an'ny commune ato amin'ny distrika amin'ny faratsio koa dia tena maty daholo mihitsy zany hoe tsy ahafahan'ny fiara na mpitatitra vokatra na fiara 4x4 zany tsy afaka mandeha daholo. Isan'ny fanambapetraky ny fitondrana ankehitriny ny hanatsarana ny lalana izay famezivezeny ny vahoaka miainga avy aty an-drenivohitra indrindra fa ireo vahoaka eny amin'ny tontolo ambanivohitra mba hanatsarana ny faram-piainan'ny vahoaka eo ihany koa ny alamorana ny famoahana ny vokatra. Tontolon'ny serasera kosa indray dia maro amin'ireo anomanjery sy gazety eto Madagasikara no misokatra tsy ara-dalàna raha nambaran'ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Tato anatin'ny 5 taona farany tena nahitana tranga maro ka andraisana fepetra manomboka izao fanadidina. 17 andro amin'ity andro an'ity no natapera ny fepitaona na ahafahan'ireo tompona ainomanjery rehetra eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara nanatitra ireo antota taratasy mirakitra ny fisokafany sy ny mombamomba ny orinasan-tseraseran'izy ireo. Rehefa nojerena ireo antota taratasy maro ireo tsy ara-dalàna hoy ny tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Antota taratasy 530 no azonay eto amin'ny ministera ankehitriny izay misy radio sy televiziona mifangaro 727 ny 520 ireo isan'ny lazaiko farany io dia radio avokoa ary ny 520 dia televiziona. Tao anatin'ny 5 taona tato ao zay dia lasa tohan'ny Artec ny autorité de régulation any amin'ny Artec zany nohatra ny lasa nanome irery
an'le fanomezan-dalana ankoatra radio sy télévision fa tsy tatia ministera ny serasera zay ministera miandraikitra ny fanomezana an'izany fahazon-dalana izany ihany koa ankoatra ny artek. Isy araka izany ny fipetra ho raisina mifanaraka amin'ny lalàna ho an'ireo haino vakijery tsy ara-dalàna. Fa rehefa misy ny tsy fahatomombanana dia ho ampafantarina aloha ilay olona amin'ny tsy fahatomombanana raha ohatra koa moa nefa hoe tena radio pirate télévision pirate mazava ho azy fa tsy maintsy asaina atsahatry nyreo olona ireo ny fandehanan'izany radio pirate sy télévision pirate zany. Ny pirate lazaiko eo dia tena tsy manana taratasy ara-dalàna mihitsy, misy tsy manana fa tsy taratasy fotsiny hoe mifanarana tamina ministra. Misy lazaiko aminareo eto taratasy nandoavany patante tany amin'ny voketra, ny taratasy nandoavany haba tany amin'ny artek, ary ny taratasy nandoavany haba sy ny taratasy ny fanaovany tany amin'ny omday irery no nentina nananganana radio sy télévision izay mifanipaka tanteraka amin'ny lalàna. Andrasana ny fampiarana ny lalàna sy ny fandraisana fipetra entitra amin'ireo haino vakijery tsy ara-dalàna ho fanadiovana ny sehatry ny haino aman-jery eto Madagasikara. Fa ranoloha ranom-bavao iray nafantarana fa andalo eny amin'ny pôle anti-corruption rapitso alarobiny raharaha izay fanolalana Andriamatoa raha ndry manana avonjy totosoa izay nitory ny orinasa CNC communication na ny télévision Askewan. Ho tanterina aminao rampitso eto amin'ny fampalalam-baovao Kolo TV FM ihany moa ny antsipriany izay tranga izay. Fananeo ny hevana mahakasika ny fahitana ny fijotra ny fividianana ny fandipy teto amintsika ny fiarahamonim-pirenena roy tamin'ity androany ity. Tamin'izany no namafisan'izy ireo fa ilaina fanatsarana ny fomba fiasa Henri Florent. Ny fitsarana momba ny lalam-panorenana ny ACC no manana fahefana amin'ny fangataham-pitsarana ifanolalana momba ny fitsapakevim-bahoaka, ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana solovam-bahoaka ary ireo loholona. Amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara, manana fahefana maneho hevitra tsy maneho ny fahitana izotro mpifidianana ny fiarahamonim-pirenena izay misana ny fifidianana. Naneho ny fomba fijeriny izy ireo androany. Amin'izany no namamafisany fa tokony hisatrany ny fanatsarana ny fomba fiasa, indrindra fa ireo lesika tamin'ny izotro mpifidianana teto amintsika. Mila rafitra atokisany vahoaka izay ihany tsy nahapoka afa-tsika mandroso. Ny zavatra ataony eto zao zany manetra ny mpitondra, manetra ny rafim-pitsarana mba hanatsara fomba fiasa zany mba ahafahan'ny vahoaka zany matoky ny fifidianana Madagasikara, mba ahafahantsika zany mandeha tsara amin'ny lalana mahitsy kokoa zany satria raha ny fomba fiasa ohatran'izao zany tokony hitsy. Ny ataony zany tsy misy afa-tsy hoe ahoana tokony anitsina hanatsarana fomba fiasa mba ahafahana zany mametraka amin'ny toerana tokony izy zay fampitokisana zay zany eo amin'ny vahoaka sy ny rafim-pitsarana sy ny rafim-pifidianana Madagasikara. Araka izany, adidiny rehetra ny fanatsarana izotro mpifidianana eto amintsika, indrindra fa amin'izao fifidianana be ny tanàna hatrenin'ny vahoaka malagasy amin'ny faramparany taona ity. Fa vitsy ny tanora malagasy ny miroso amin'ny sehatry ny fandraharana arabola ankehitriny. Isan'ny vahaolana ny fanamafisana ny fanabeazana arabola manomboka eny amin'ny sekoly isan'ny ambaratongany eny. Yves Richard. Manana anjara toerana goavana amin'ny fampiakarana ny tahan'ny fandraharana arabola eto Madagasikara, ny tanora ankehitriny, isan'ny lara-pamena amporosihana azy ireo hiditra anatin'izany, ny fanamafisana ny fanabeazana arabola. Ireto tanora ety amin'ny université ety ireto no heverina ary azo antoka fa ireto no hoavin'ny firenena rapitso aravakapitso, ireto no hitondra ny firenena, ireo no ray aman-dreny ireo atsoatsy dia dieny zao izy zany dieny izy mbola ety amin'ny université ety zao dia efa taritira sahady atorony lalana zay tokony hoe hidirany amin'izay fidirana ao anatin'ny resaka hoe bancarisation zay. Tokony ampifanarahana amin'ny fivoarany sehatry ny fandraharana arabola maneran-tany ihany koa ny tolotro mena ny mpanjifa indrindra ny tanora, ankoatra ny fanafanganana ny fifanakalozana. Tokony isy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny arikarena fa ho be ny tolotra roso hoy ny Paitoekarena. Hafana zany reny manao fifanakalozana tena vola be zany arak'izay azo atao ary hafana koa zany mahazo ny ataontsika hoe traçabilité de la transaction zany
mba ahafahana miaro amin'ny mety ho blanchiment d'argent na hoe vola maloto izy tsika. Ary indrindrandrindra izay traçabilité zay dia tokony isy koa zany ny organe zany anankiray na sampandrara anankiray zay natao mihitsy zany anara-maso sy ijery an'ireny fifanakalozana amin'ny alalan'ny monnaie virtuelle ireny. Tontosa teny Akatso androany arak'izany ny famelabelarana na ray nady hevitra momba ny fikirakirana vola amin'ny finday ny arahana tamin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ho fanatsarana ny fandraharana raboly indrindra ho an'ny tanora malagasy. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny fifidianana ny filohan'ny komisiona misa 2 teny Tsimbazaza eo ihany koa ny andraisantsika vahiny izay nandresy tamin'ny fifanana algebre 2 ali. Rehefa avy eo ary. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini. Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Suye, mahay mandeha ny tsanak'dadasineny. Soiany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao na ny safidy ny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra anarany mandeha tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fantanterahana androany teny Tsimbazaza ny fifidianan'ireo filohan'ny komisiona miisa 2 ifarana rapitso ity fivoriana manokany solombavam-bahoaka ity fanadidina. Voafidy androany ireo tompon'andraikitry ny vaomera maharitra miisa 2 eny anivony anteny meram-pirenena. Kandidat tokana avokoa no natolotra ireo solombavam-bahoaka izay ahitana ny solotenan'ireo herivelona rehetra eo anivony ity androm-panjakana ity. Tahaka izao ny filahatra izany. Voalohany commission des ressources stratégiques Mohamed Ahmad avait mis IRD. Ni commission défense nationale Vilmazo Patrici avait mis IRD. Commission des affaires étrangères Zafmatat Daniel Jean-Christian avait mis IRD. Commission des finances et budget Andrea Miasasua Douda avait mis IRD. Commission de l'énergie et eau Randia Manampsua Alfred avait mis IRD.
Commission de l'industrie et du développement du secteur privé et des PME, Andrea Mutsua, Iriniaina Avemi IRD, Commission juridique, Delson Avemi IRD, Commission de l'économie et planification, Andiamapandi Tutsua, Manapi Avemi Imma, Commission de l'intérieur et décentralisation, Malala Fiainatsua Avemi IRD, Commission des postes, télécommunications et des nouvelles technologies, Mamangi Norbert Avemi GPR, Commission de l'agriculture et développement rural, Randiana Soulou, Jean-Nicolas Avemi indépendant. Isan'ny nanamarika ny fifidianana rehetra natao teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ity fivoriana ity ny fanolorana kandidat tokana ho an'ny toerana tsirairay izay nanambara ny firaisan-tsain'ireo solombavambahoaka hoy ny fanehoan-kevitra. Vao avy nametraka biro maharitra sy ny komisiona maharitra ny solombavambahoaka eto anivon'ny anteny miram-pirenena. Ny zavatra hita dia kandidat tokana avy no natolotro ny solombavambahoaka. Izay dia zava-dehibe mampiseho ny fiombonam-po, ny firaisan-kina, ny famerenana ny asin'ny anteny miram-pirenena. Ary izay kandidat tokana izay dia tsy manome ahiahy ary manome toky izay solombavambahoaka fa hoe tsy hanome vahana ny baiko midina na hoe anaradreny rano fotsiny fa hampanjakainay araka ny tokony ho izy ny demokrasia, ny adi-hevitra, ny fanajana ny fahasamihafana ato anivon'ny anteny miram-pirenena. Ka tianay ampahafantarina fa ny asa andraikitra endraikentanay solombavambahoaka ma olomboafidy solotenan'ny vahoaka izahay dia niady ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy amin'ny distrika ny fidy anay tsirairay avy dia tsy maintsy anatotosan'io araka ny tokony ho izy izay avy amin'ny alalan'ny adi-hevitra, fitakina, fifanakalozana ao anatin'ny fifankatiavana mandrakariva mba ho tombotsoa amboniny firenena ny adi-hevitra izay mivoaka ato anivon'ny anteny miram-pirenena. Hifarana rapitsy ny fivoriana manokana ireo solombavambahoaka. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity izany fa professeur Ravelonirina Samy Grégoire izay mpampianatra amin'ny taranja matematika eny ary izy koa fatatsika isan'ny nitondra avy ny anara Madagasikara satria nahazo fifananana tamin'ilay fifananana hoe algèbre de l'imérable professeur tonga eto amin'ny plateau an'ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Fantaniana maro ny manitikitika ny olona vao anatin'izany hoe resaka matematika izany indrindra moa ianao izay nahazo an'ilay fifananana algèbre de l'I farany teo iny hatrany kely manahoana n'izany hoe fitiavanao matematika izany misy tantara kely ve afaka lazainao mpijery? Eny tompoko hatrany am-piandohana izany hoe mbola tsy niditra tany an-dakilasy akory a dia nahita ny tao an-trano ny tinaizany dada sineny tao an-trano fa anisany menimenina ry zareo hoe tsy mahay matematika sy fizika sarotra ny matematika sy fizika dia teo no efa nandesa ady nitsirin-kevitra hoe rehefa tonga ny fotoana ianarako dia tsy maintsy ho haiko zany matematika sy fizika zany ary ndeha hiezaka ny mba hahay an'izany rehetrarehetra zany. Manaraka izany moa mety azo tantaraina ihany fa mbola vao niditra tao amin'ny klasy dia T1 satria nianatra tamin'ny sekolim-panjakana ny tena hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny farany dia efa nametraka karazany hoe fenitra na hoe rindram-piainana hoe ireto daholo ny fifehezan-tena tsy maintsy ataoko mandritra ny androm-piainako dia ny heveriko fa karazana lalàna ho amanokana izay dia najaiko dia izay zany nahatonga hanao an'ilay matematika na ity an'ilay matematika. Inona hoe nisy manodidina anao ve nanampy anao lasa nahatonga anao hoe tena lasa tena roboka tanteraka tao anatin'ilay matematika? Eo aloha zany ny fitiavako an'ilay taranja matematika araka ilay voalaza teo aloha fa naizany zany nisy fotoana nandihy fotoan-tsarotra satria sendra ny fampianarana n'ilay mpampianatra tsy dia mifanaraka amin'ilay vavahady-tsaiko tany amin'ny kilasy taona fahavalo sy ny taona fahasivy 4e sy 3e zany fa rehefa tonga kosa ny kilasy de seconde na ny taona fahafolo tany amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara Tomasina dia ny fanojo tamin'ilay mpampianatra antsoina hoe Ramsey Bouba Marcel
ny fampianarana zany izay everiko fa mendrika indrindra satria ny fanaraka tamin'ny fianarako matematika dia izay nampifototra bebe kokoa ary nampiorona ihany koa ny fitiavana an'ilay matematika zay efa nisy tato amiko ary natonga nanapa-kevitra hoe tsy maintsy ianao an'itya hatramin'izay zakako farany azo atao. Anjaranao zany tokony mametraka hoe ahoana ny fomba fianatra raha te hahay zavatra anankiray dia voalohany indrindra tokony hahay fehitena zany ny tsirairay. Tokony ho resy lahatra ianao hoe ity ny zavatra ianarako ity no imasoko ary tsy maintsy vitako ty. Manarak'izay zany tokony ho metodika zany amin'ny teny vahiny ny mpianatra anankiray hoe eto mianatra zavatra sahala amin'izao isan'andro ianao zany tokony hanao exercice ta matematika foana na fampiasana matematika. Manampy an'izay moa zany dia tokony hamerimberina foana ianao satria araka ny teny vahiny hoe la répétition pousse à l'action. Rehefa mamerimberina ianao dia mameriny indroa manana ny antitra hoy ny teny gasy dia eo zany tsika mahatadidy tsikelikely dia tsy ilaina ny manao tsy enjery maty na tsy enjery maimbo fa rehefa hainao ny zavatra anankiray dia vita tsy enjery ho azy fotsiny. Tonga amin'ilay fitenenana hoe le savoir par cœur n'est pas savoir, tout ce qui comprend peut apprendre par cœur et tout ce qui prend par cœur ne comprend rien. Fantanina ihany koa misy hoe fatatsika rehefa hoe any ampianarana zany misy ny hoe littéraire scientifique, misy ny hoe ny baclén zany resaka langue zany, misy hoe ny baclén resaka hoe matematika sy fizika zany. Aminao nanahoana mahakasika izay? Mety ve zay fomba fianarana? Tena tsy mety ny ataontsika hoe manavaka matière na mametraka ny kilabao ny taranja sasany satria fantatsika tsara fa araka ny citation na filozofia anankiray dia hoe moramora kokoa ny anarana indray miaraka ny taranja samihafa na dia misafelipelika aza ireny. Inona ny tiana tongavana mifanampy daholo ary mifameno ny taranja tsirairay. Tsy misy zany hoe littéraire, tsy misy zany hoe scientifique zany fa tokony hitovy sady fanohan'ireo satria ny tsara ho fantatra ihany koa dia zao il faut être littéraire avant d'être scientifique. Dia ho anahy manokana anisan'ny taranja tena tiako indrindra ny histogéo, ny taranja farany taoko hoe tsy dia nanahirana indrindra ny malagasy ary ny taranja anisan'ny tsara indrindra amiko ny filozofia fa kosa moa ny matematika sy ny fizika na resy lahatra dia tsy maintsy nitohiza. Maro ny malagasy manam-pahaizana ohatra anao koa zao hoe ianao ohatran'izany hoe sady sahirana ianao amin'ny resaka matematika, tsy sahirana ianao amin'ny resaka hoe littéraire manana ny herintsika anao manokana zany ianao manana ny potentiel anao manokana dia ianao no safidy ny janona eto Madagasikara nefa maro ireo malagasy no hoe nakany ivelany inona nanosika hoe janona eto tanindrazana. Ny tsara ho fantatra na efa fantatry ny olona rehetra dia gasy ray gasy reny aho teraka teto Madagasikara noho izany manana fo sy saina fanahy malagasy, manana didy aho amin'ny mpiarabelona hoe iza ny mendrika tokony mbola ho ampiana satria fantatro tsara fa tsy vitsy akory ny zaza malagasy tokony ho ampiana, tokony ho lasa lavitra eo amin'ny fiainany dia izay mba pitikafo ny men'Andriamanitra kely dia izay zany no eritreretina hoe hanompoana ny mpiarabelona. Mety nisy ny vahiny hoe maninona raha mijanona aty Toulouse, mety misy ny teny hoe ndao ampianatra any Afrika fa misy vola be any ohatr'izao mbola tsy resy lahatra aloha hatreto. Raha afaka pitso sy ny aorinan'izay eo tsika mahita hoe inona ny mety ambadiky ny ampitso fa hatreto zany aloha fantatro fa misy adidy zay tsy maintsy ho tanterahana mba hanavotana ny mpiray-tany razana sy eritreretana an'izay ho everina fa mpandimby sy solofo dimbiny ala. Fanontaniana farako apetrako aminao dia hoe mahakasika an'le resaka ny matematika io mihitsy maro ny olona miteny hoe tsy dia tena ilaina ny tena mianatra an'izany fa inona ny ilaina ny x y anatin'ny fiainana andavanandro. Eto ianao andrarezina matematika inona ny hoe valiteny mahakasika an'izay sy ny afatra ho ampijery. Ny zavatra miseho eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, ny zavatra hita maso rehetra sy ny ampiasaina rehetra dia tsy maintsy misy matematika. Zany mahatonga ny sasany teny hoe tout est mathématique. Ny tsy fahalalantsika azy sy ndraindray ny mahatonga antsika hieritreritra ho maivana ny matematika. Ny fiainana manontolo dia mampiatra matematika
na isika olombelona fotsiny ny zava-maniry ny biby dia misy rafitra ara-matematika izay antsontsika hoe élément symétrique na zany ireo zava mananaina anankitelo samihafa reo mety ahitantsika ny antsoina hoe axe de symétrie jerevy ny vatanao fa manomboka hatrany amin'ny loha ka hatrany ambany dia misy axe de symétrie jerevy ihany koa ny zava-maniry fa misy axe de symétrie ny sasany misy centre de symétrie ny afatra dia araka ny efa nanambara teo hoe manentana antsika rehetra hitia ny taranja matematika satria io ihany no anisany kitro ifaharan'ilay antsoina hoe culture scientifique technique et industrielle izay anisany mamehy na ihany koa hoe manamboatra mamefy atsika tsirairay hanana an'izany fomba fisainana na io ny intelligence na io ihany koa ny fahaizana mandiny zavatra indrindra zany ny faharetampery amin'ny zavatra zay atao rehetrarehetra dia ny matematika no anisany manampy atsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ankasitrahanao professeur vahita eto amin'ny sampana fampalalam-baovao sy mitondra ny fanazavana sy ireny afatra mahakasika ny matematika ireny ho ampitsiritsika. Sotra tompoko. Ijanona amin'ny tontolon'izay fampianarana izay hatrany isika dia iray volana mialohana natanterana ny fanadina-panjakana CEPE taranja akajy ny mbola manahirana ireo mpianatra raha ny fanadadiana natao tamin'ity androany ity teny amin'ny Sisco Atsimondrano Yonina Sena. Androany no tanterana ny fanadinana andrana na ny examen blanc farany ho an'ny Sisco Atsimondrano mialohany hiatrena ny fanadina-panjakana CEPE izay atao ny talata 17 Aogositra izao. Ny taranjakajy no mbola sarotra ho an'ireo mpianatra amin'izao iray volana mialohan'ny fanadinana izao. Ho an'ny klasy de septième aloha ny amanokana aloha raha hoe iray volana alohan'ny atongavany fotoam-panadinana efa vita amin'ny programme fa efa ao anatin'ilay fihezana ny fehefitaona zany ny ankizy zao dia efa mierimberenana dia fijerena hoe inona ny zavatra mbola tsy tena azo tsara dia iny tena verimberina zao. Eo amin'ny taranja matematika angambany manao problème opération io matetika ny ohatrany afangarongarony ohatrany hoe mipanika indrindray ny ankizy rehefa mpanaovina devoir dia eo no mila gerena tsara le stress n'ilay ankizy misy zany mila io ny gerena le resaka stress amin'ny ankapobeny. Nay zao manao isan-kerinandro ohatrany examen CEPE isan-kerinandro zay dia mampiasa sujet zay efa vita taloha reny tamin'ny CEPE taloha reny dia reny ny atao zany mampifandimbiasa. Mitovy ny laza adina anadinana ireo mpianatra rehetra teto amin'ny Sisco Atsimondrano tamin'ity androany ity ary anana endrika tony amin'ny fanadina-panjakana ny fitsarana sy ny famoahana ny vokatra raha nambara ny chef Sisco Antananarivo Atsimondrano. Ny lamina tamin'ny fanadina CEPE blanc dia misy ireo ohatra hoe mpampianatra tamin'ny école privée publique miaraka namolavolana laza adina dia ireo zany no iarahan'ny ankizy rehetra eto amin'ny Sisco ny manao ny miatrika izay laza adina man'ny mpampianatra eto amin'ny Sisco Atsimondrano zany. Dia anaovana azy zany dia misy ny afisaziny résultat isaky ny zato dia eo zany ny afaka satria mandray anjara fotoana ny sekoly miankina na tsy miankina amin'ity fanadinarany afisany isaky ny zato ny vokatra. Misy 570 sy 530 sy 1 alina ireo mpiadina andray anjara amin'ny fanadina-panjakana izay ho tanterana ny talata 17 Aogositra izao ho an'ny Sisco Atsimondrano. Amin'izao fotoana izao mizotra antsakany sy andavany ny lamina sy ny fanomanana rehetra hoy ny tompon'andraikitra. Eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra na eo aza ny fandraisana fepetra ataon'ny tompon'andraikitra mitoy ny gaboraraka ataon'ireo mpitondra sarety sy posy mitoy araka izany ny fanaramaso sy fanagazana azy ireo tsy manana assurance amin'ny ankapobeny izy ireny vokany saika mialamaina avokoa izay mifandona aminy. Michela Renarzo. Eto andrenivohitra saika isan'andro no ahitana sarety fiara fifandonana na ihany koa fiterana fitohanan'ny fiara. Amin'ny ankapobeny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana miteraka olana maro raha ny fanadinana atao no anton'izay. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny trano fiantohana iray nanaovana fanadiadiana, tsy manana fiantohana na assurance ny ankamaroany ireo sarety sy posy mifamezivezy eto andrenivohitra, vokany saika mialamaina avokoa ireo izay manana olana amin'izy ireny. Fandehan'io resaka io zany dia izay nahasimba zavatra'olona dia tsy maintsy manamboatra an'ilay zavatra simba zany. Raha ataontsika hoe manana fiantohana ilay nandona dia dikan'izay le
tranom-piantohana zany a zay miantoka n'ilay fiara nandona le nanao adisoana zany a izay a no anonerana an'le zavatra simba no voadona zany. Raha amin'izay fotoana zay a no tsy manana fiantohana le olona nandona zany dia dikan'izay a izy a no raisina tahaka ny mpiantoka ny tegnany zany le andraikitrany dia izy no tsy maintsy manonitra zany raha tsy manana assurance responsabilité civile izy a dia dikan'izay a izy any a no misolo ankoatran'izay charge zay mety ho azony satria izy tsy nanao fiantohana. Etsy ankilany raha ny ato-tanisa dia mahery ny roapolo ireo sarety sy posy efa nogiazy nanomboka ny volana jona teo noho ny tsy fanarahan-dalàna mbola hitohy ary tsy ato raha ny fanazavan'ny prefet an'Antananarivo ny fanadiovana ireo izay rehetra amin'ny manao izay gaboraraka izay. Iny mbola mitohy foana iny. Mbola mitohy foana iny amin'ny toerana sasany ary vao maika mihenjana be zany. Surtout zany amin'ilay toerana efa voalaza hoe tsy tena tsy azo andehanana mihitsy. Misy zany toerana hoe tena hauteur. Iny miakatra na Boida iny makany amin'ny tunnel. Dia miakatra na Ambojatovo iny dia miakatra na Tsabe iny. Avy fiakarana zany tena hauteur mihitsy immobilisena aloha izy zay ny procédure voalohany. Dia raha ohatra ka tsy mety amin'izay mobilisation zay dia tonga dia anaovana fourrière zany dia misy vola alohany ka matetika au détriment ny tompon'ny sarety foana. Raha tsy ahivina ny fiandohan'ny volana jona teo nanomboka niatra ny lalàna mikasika ny sarety sy ny posy mifamezivezy eto an-drenivohitra amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 4 ora folakandro ihany no ahafahan'izy ireo mifamezivezy eto an-drenivohitra izany hoe tsy azon'ny posy sy ny sarety andehanana araka izany dia amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora maraina, amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro ary manomboka amin'ny 4 ora hariva mandraparivan'ny andro dia tsy afaka mandeha ireo fitaovam-pitaterana ireo ora izay tsy voahaza manontolo hatreto. Fa eo amin'ny lalao nosy dia mbola eo amin'ny laharana faharoa hatrany hatreto no misy an'i Madagasikara amin'ireo nosy no mahazo medaly volamena betsaka indrindra. I Maurice no laharana voalohany ary La Réunion kosa ny eo amin'ny laharana fahatelo fanadina. Teo amin'ny taranja basketball naresy ny mpampiatrano Madagasikara tamin'ity andro ity tamin'ny isa 470 sy 770. Hatramin'ny fotoana nanoratana dia mitarika laharana voalohany vonjimaika ary zareo Mauriciana mpampiatrano. Toy izao ny filaharana voalohany Maurice nahazo medaly volamena 2/30, medaly volafotsy 4/20 ary medaly alimo 4/20. Madagasikara no eo amin'ny laharana faharoa izay nahazo medaly volamena 4/20, medaly volafotsy 20 ary medaly alimo 20. I La Réunion kosa no eo amin'ny laharana fahatelo nahazo medaly volamena 4/20, medaly volafotsy 20 ary medaly alimo 4/20. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany nanaraka izany mandrosoa sy nadolo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.